Miaravatsika rehetra tokilasy mpivavy manasanao indray anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao. Araka ny fahafantatsika dia ny Gabon ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika miaraka amin'ny délégation tarihany amin'izao fotoan'izao manatanteraka fitsidiana arakasaka omaly alina nisy ny fionana teo amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny colonel Randrianina Mikael sy ny filohan'ny Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema. Taorin'izay dia nisy ny fanambarana ny raha ny filoha rotontaka nisy songadina nandritra izany ny resaka fanavaozan-drafitra izay atao eto Madagasikara satria efa nandalo izay dingan'izay raha teo i Gabon tany amin'ny taona 3 sy 5 tany ka ankehitriny dia tafiditra ao anatin'ny Repoblika fahadimy. Nanambara moa ny filoha Gabonais fa vonany saran'traikefany eo amin'izay fanavaozana izay ho an'ny Madagasikara. Tsy izay ihany anefa fa eo ihany koa ny resaka toe-karena izay anisany mampiavaka ny Gabon amin'ireo firenena sasany aty Afrika araka ny famitambavaony nety amavavy any toerana amin'izao fotoan'izao. Anisan'ny paikady entin'ny fitondrany fanavaozana ny Repoblika ny fanamafisana sy ny fijerena fiara-miasa vaovao amin'ireo firenena tatsimo na ilay antsoina hoe coopération sud-sud fa tsy voatery andro fanampiana amin'ireo firenena tandrefana vo afaka mampandroso ny firenena. Maro amin'ireo firenena eto Afrika no efa lasa lavitra eo amin'izay fandrosoana izay na ihany koa manana ilay antsoina hoe potentiel économique. Isan'izany eto Gabon izay anatanterahany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika fitsidiana arakasa. Gabon dia isan'ireo firenena afrikana voalohany aty atsimon'ny Sahara amin'ny resaka famokarana solika. Tsy mionona amin'izay ihany izy ireo fa mitrandraka ireo arena hafananany toy ny entona natoraly sy manganèse. Eo ihany koa ny fananany ala mandrakotra ny 7,700 ny fireneny izay namoahany didy tsy fahafahana manondrana vatakazo fa manodina izany eto toerana ihany ka nahatonga ny Gabon ho firenena afrikana voalohany mamokatra contreplaqué ary manana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny eo amin'ny lafiny politika dia isan'ny modely eto Afrika i Gabon. Ny taona 2024 izy ireo no niditra tamin'ny Repoblika fahadimy rehefa nandalo fanavaozan-drafitra sy fiaonandom-pirenena nandritra ny roa taona teo ambany fitarihan'ny archevêque ny Libreville. Izay lafiny toe-karena sy politika izay no nifantoha ny dinika ny raha ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel Randrianina Mikael sy ny filoham-pirenena Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Von'ny Gabon ny anohana sy ny zara ny traikefany amin'ny malagasy mba hatrarana ny tanjo ny fanavaozana tia napetraka any Madagasikara. Nous avons prioritairement évoqué la feuille de route de la refondation en République de Madagascar. En effet, ce processus de retour à l'ordre constitutionnel doit être jalonné par des étapes institutionnelles et politiques significatives. Nous avons convenu que la tenue des élections dans un délai de 2 ans, à l'image du Gabon, sera un acte fédérateur majeur pour l'avenir de la République de Madagascar. En ce qui concerne le Gabon, j'ai témoigné de notre soutien à l'égard de Madagascar et je me ferai l'honneur de plaider en sa faveur auprès de la communauté internationale. No mafitsy ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fanambarany raha ny filoha rotota fa manoloana ireo fanamby ara-toe-karena sy ara-tsosialy hatrehan'ny Madagasikara dia ilaina ny fanavaozana ny rafitra, ny fanamafisana ny ady amin'ny fahantrana, ny famoronana asa sy ny fampiroboroboana ny famokarana. Nous avons notamment échangé sur les expériences respectives en matière de transition et de refondation institutionnelle, ainsi que sur les opportunités de partenariat dans plusieurs domaines. Nous partageons la volonté de promouvoir une exploitation responsable et durable de ces ressources au bénéfice de nos peuples. Nous avons convenu de poursuivre les concertations afin d'identifier des actions concrètes et mutuellement avantageuses. J'ai aussi saisi l'occasion de cette visite pour faire part de l'état d'avancement du processus de refondation de la République de Madagascar. Le processus est l'expression d'une exigence souveraine du peuple et s'inscrit dans un cadre juridique, institutionnel et temporel clairement défini avec un mandat de 24 mois. Le calendrier de la refondation est contraignant et planifié. Il comprend la concertation nationale
la réforme du système électoral, l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes d'ici décembre 2027. Ametraka tety andro amaritany ireo lahara-pahamehana amin'ity fanavaozana ny fiara-miasa eo Madagasikara sy Gabon ity ny firenena rotota mba namafiorona ny fifandraisana tsy ara-diplomatika fotsiny ihany fa amin'ireo sehatra rehetra azo iaraha-miasa. Mialohan'ny dinika manokana sy fanambarana ny raha ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara sy ny filohan'ny Gabon iny moa dia nisy ny fandraisana ny filoha malagasy tao amin'ny lampam-panjakana Rénovation tao Libreville. Nisy ny fisafonana andian-tafika ny raha ny filoha rotonta izay ny faranana tamin'ny matso lehibe nandraisandreo miaramila Gabonais anjaraka. Arantsika ny sary mifanaraka amin'izay nampitainy ity amavavy avy any Gabon. Fa fotodrafitrasa maro any Libreville renivohitra Gabon ihany koa nanasana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny colonel Randrianirina Mikael ny nitsidika izany androany. Ireo fotodrafitrasa ireo izay anisan'ny marika hita masony amin'ny fivoaran'ny Gabon tao anatin'ny herintaona nitondran'ny filoha Gabonais izay maneho ny fahavononan'ny mpitondra ampivoatra ny firenena raha ny faneho-kevitry ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara nampitainy Nity Amavavatra. Lahara-pamehana ho an'ny fitondrana aty Gabon, ny amoderna ny tanàna sy ny fampiasana ireo otrikareina rehetra ananany ho fampandrosoana ny toe-karena. Tao anatin'ny herintaona nitondran'ny filoha Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema dia fotodrafitrasa lehibe maro no natsangana izay nanasana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel Randrianirina Mikael nitsidika azy. Isan'izany ny Cité Émeraude izay trano sy birao-mpanjakana maro. Ny ankamaroan'ireo ministera sy sampan-draram-panjakana eto Libreville dia manova avokoa ka antony nanangana ny filoha Gabonais ny Cité Émeraude izay ampiana ny fandaniana hatramin'ny 30 miliara francs CFA isan-taona. Fa fotodrafitrasa goavana hafa ihany koa ny Baie des Rois izay ahitana birao, hotely lehibe, toeram-pilanonana, fotodrafitrasa maro isariana mpizahatany, toeram-pilalaovana. Anisan'ny mampiavaka ny Baie des Rois ny resaka fikajiana ny tontolo iainana. Azo 3 arivo eo no kasaina ho volena eto izay nanasana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika handray anjara amin'izany. Goavana indrindra amin'ireo fotodrafitrasa natsangana sy ho atsangana eto Libreville ny Cité de la Démocratie izay toerana lehibe ahafahana mandray filoham-pirenena hatramin'ny 450 raha misy fionana tampony. Ny zavatra hitanay teto dia ny fahavononan'ny fanjakana. Zavatra tokony anana ny mpitondra rehetrarehetra ny ohatran'izao hanovan'ny firenena fa tsy hijanona amin'ny zavatra fahita teo taloha. Tsika ny Madagasikara zao dia sahirana raha handray karazana fivoriana lehibe ohatran'izao afaka mandray olona 3 arivo. Tsika ao Madagasikara sahirana rehefa handray filoham-pirenena maro na mihoatra ny 10 fotsiny tsika dia efa sahirana nefa zareo zao manana toerana handraisana filoham-pirenena hatrany amin'ny 450 izay mitovy amin'ny firenena afrikanina. Izany zavatra zany dia fahavononana ampiseho ny fivondronana afrikanina, ny Afrika izay te handroso
tsy voageja intsony. Ato anatin'ny Cité de la Démocratie ihany koa no ahitana ny mozea entina hatsarovana ny Omar Bongo Dimba, filoha Gabonais teo aloha, izay nitondra nandritra ny 120 taona. Izay zany ny akim-baovao amin'izao fitsidiana arak'asa ataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara miaraka amin'ny délégation tariny any Libreville renivohitry Gabon fa iverina eto an-tanindrazana isika iresaka mahakasika ny harena kibon'ny tany nampahafantarina ireo manam-pahefana sy ireo mpisehatra voakasika amin'ny faritra Tsimandrefana fa isidina fitiliana anangonana tota-kevitra mikasika ny otrikairena kibon'ny tany ananan'ny faritany Toliara izay ho tanterahany orinasa Bravura ny atrika izay fotoan'izay moa ny minisitry ny harena kibon'ny tany notrony minisitry ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana raha ny vavona pitain'ny Marsioliara Volonjanahary sy Marsial Andriamanantena avy any Toliara. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fananana antotan-kevitra mazava amin'ireo otrikairena ananantsika. Mbola misy tsy feno nefa ny fahafantarana ny otrikairena ananan'ny faritra Tsimondrefana sy ny faritany ny Toliara eo amin'ny sehatry ny harena ankibon'ny tany sy ny solitany. Antony anatanterahana fanangonana antotan-kevitra amin'ny alalan'ny sidina fitiliana ho an'ny faritra Tsimondrefana, Androy, Anosy ary Menabe ao anatin'ny fiara-miasan'ny ministeran'ny harena ankibon'ny tany, ny Omnis ary ny orinasa Bravura. Nampahafantarina ireo manam-pahefana sy tompon'andraikitra rehetra voakasika ny asa rehetra ho tanterahana ato amin'ny faritra Tsimondrefana. Ny fitantanana ny harena ankibon'ny tany dia misy ny lalàna, misy ny décret, misy ny zavatra rehetrarehetra. Ny mission nampanaovina anay dia mazava tsara. Vao vetivety zao tsika dia naverina ny sokafana ny fanomezan-dalana ho an'ny olona hangataka permis minier vaovao. Mifanohy amin'izay zavatra zay ny zavatra atao aty Toliara satria tsy mety tsony ny manome permis kanefa tsy fantatra ny inona le otrikairena mety ho ananana ao anatiny. Ka tao anatin'ny 40 taona tsy nanome permis tsika, zay natao hoe anormal satria ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany tokony fehezina, misy lalàna, misy fanomezan-dalana, dia tsika zany mamerina an'ilay izy ho amin'ny laoniny. Ka ny politika mpanjakana amin'izao fotoana izao mialohan'ny hanomezana izay fahazoan-dalana izay indrindrandrindra amina projet eritreretina fa lehibe dia mila fantarina ilay otrikairena ka izay no mahatonga an'ilay izy hoe fantarina mialoha ilay otrikairena zay vao mifandinika, zay vao manao négociation satria tsisy négociation azo atao raha tsy fantatra ao ny zavatra anananao. Ny distrika ny Toliara faharoa, Betioky Atsimo ary Ampani Andrefana no voakasiky ny sidina fitiliana ho an'ny faritra Atsimo Andrefana. Miara-miasa ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Ny anjaran'ny ministeran'ny atany sy ny fisinjaram-pahefana moa dia niezaka amin'ny ataontsika hoe manao izay mampandeha araka ny tokony izy ary mampilamina ny fanatanterahany orinasa io ny asa zany ny asa rehetra mifanaky amin'ny andraikitra nakin'ny fanjakana aminazy io dia manomana ny rehetrarehetra ary eo ihany koa ny ataontsika hoe ny fanamorana moa zany n'ilay asany ao anatin'izay ny fanetanana n'ireo mponina rehetrarehetra eny fotony, ireo tompona andraikitra rehetrarehetra eny fotony mba hifametanana ary apita ny vaovao rehetra amin'ny vahoaka zany izay tokony ampitaina rehetrarehetra mahakasika ny fanatanterahana ny asa io. Zany fifanomezan-tanana eo anivon'ny gouvernemanta zany izao. Marihina fa haharitra enim-bolana ny sidina fitiliana ho tanterahany orinasa Bravura ato amin'ny faritra Tsimondrefana, Androy, Anosy ary Menabe. Mbola tany amin'ny faritra Tsimondrefana izay ihany no nankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny andro maneran-tany ho an'ny ranomasimbe ho an'ity taona 2024 ity ka nisy fandaharam-potoana maromaro moa nentina nanamariana izany tany an-toerana ny arahana tamin'ireo mpiasan'ny ministeran'ny Jony sy ny toe-karena manga araka ny famitambavaon'ny Joakim Ambroise. Iray taona isa-tsegondra no loto avy amin'ny plastika na ny déchet plastique mivarina mankany an-dranomasina ka miparitaka manerana ny morontsiraka eto Madagasikara. Izany indrindra no nahatonga ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny Jony sy toe-karena manga nanao vaindohan-draharaha ny fanentanana ho an'ny be sy ny maro mba tsy hanao maloto manerana ny morontsiraka eto amintsika. No sady tandroana ny fahapotehan'ireo harena ao anaty rano. Ho an'ny Tsimondrefana manokana dia iankina ny toe-karena eto Toliara ny fisian'ny ranomasina sy ny vokatra avy ao aminy. Ankalazaintsika eto Toliara tokoa ny fankalazana maneran-tany ny andro ranomasimbe amin'ity taona ity. Raha ny eto manokana moa zany dia mataoko hoe atomboka antsika amin'izay fanadiovana n'ity amoron-driaka ity mba hiadivana amin'ireo
déchet plastique satria raha malala fa ny plastique dia ataoko hoe amin'ny ankapobeny ny plastique pétroresourcé no agnisan'ny hamanimba amin'izay fiainan'izay ranomasimbe izay an-tany dia atsika eto Madagasikara koa zao tafiditra anatin'izay izany hoe tsy hoe tsika eto Madagasikara ihany no miady amin'izay farotoana ara-plastika zay fa ny eran-tany mihitsy zany no miady amin'izay zavatra zay. Ny paikady moa ataoko hoe fandraisana anjaran'ny sehatra rehetrarehetra vondron-kely rehetrarehetra misy eto Madagasikara zany no tena paikady. Raha tsy mitambatra isika dia tsy afaka hiady amin'izay zavatra zay dia izay no mahatonga ny ministera mampitombo ny fampahafantarana, mampitombo ny vulgarisation ary mampitombo ny fandraisana andraikitra n'ireo ampisehatra rehetrarehetra zany amin'izay fanadiovana izay. Fandaram-potoana maro no nentina namarihana ny andro maneran-tany ho any ranomasimbe izay mitanterahina teto Toliara ka ny fanadiovana ny morontsiraka sy fandokoana ny toeram-piasany talim-paritsy ny Jony sy Toekaranamanga no nankalazana izany. Andro maneran-tany ho an'ny ranomasimbe na ny océan izay fa tao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana kosa dia nisy hetsika maromaro androany no toto-sainy ny Samkrety moa izay orinasa miandraikitra ny fanamboarana ny lalambe mikodana na ny voarapida izay mampitohana Antananarivo sy Toamasina izay manana andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanampiana ny mponina ka nisy araka izany ny fanolorana tetezana ho an'ny commune Ambohimanga Rova teo ihany koa ny foto-drafitrasa mifandray amin'ny tontolo iainana ho an'ny EPP teny Ambodifasina ao anatin'ny commune Ambatolampy tsy Mahafotsy rehefa Ravanarivo sy Toto fanomezana no iresaka amintsika ny tombontsoa tao anatin'izay foto-drafitrasa izay. Ny EPP eto Ambodifasina no anisan'ny atao sekoly fitaratra amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana. Ho atao fitaratra amin'ireo sekoly manodidina azy na sekoly tsy miankina io na sekoly miankina amin'ny fanjakana. Mifanome tanana avokoa ny rehetra anatrarana izany. Ny avy eo anivon'ny fanjakana Foibe, ny mpitantana ny sekoly, ny mpianatra, ny ray aman-dren'ny mpianatra ary indrindra ireo mpiara-miombona antoka avy amin'ny sehatra tsy miankina izay miasa etỳ amin'ny manodidina. Anisan'ny manampitosika azy ireo ny Samkrety izay orinasa miandraikitra ny fanamboarana ny lalambe na ny voarapida mampifandray ny Antananarivo sy Toamasina. Tamboho fiarovana ny foto-drafitrasa, trano fidiovana, toerana fanariana fako ary zaridaina ahafahan'ny ankizy miditra sahady amin'ny resaka fambolena no anisany nampetraka izy ireo ato anatin'ity EPP ity. Ireo rehetra ireo izay tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe RSE na ny fandraisana andraikitry ny orinasa eo amin'ny sosialy sy ny tontolo iainana. Chez Samkrety, nous sommes convaincus que le développement économique ny Samkrety dia resy lahatra fa ny fampandrosoana ara-toekarena dia miankina betsaka ihany koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny EPP Ambodifasina dia nosafidianay ho atao sekoly filamatra ao anatin'izany. Ny fiarovana ny tontolo iainana dia anisan'ny laharam-pahamehan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ka mandray anjara amin'izany ihany koa ny Samkrety. Ny sekoly no hitantana manontolo ireo foto-drafitrasa natolotra teto, indrindra fa ireo mpianatra. Kajy tsara rakizy ny tontolo iainana fa rehefa mikajy tsara ny tontolo iainana nareo dia noavinareo mihitsy no voakasika an'izay dia manantena fa ampiasa tsara ny fanaripako araraky ny tokony ho izy nareo ary hiaro ny tontolo iainana. Manantena koa fa ampiasa tsara ny toeram-pidiovana araky ny tokony ho izy koa nareo. Fa ankoatran'ny tao amin'ny EPP Ambodifasina izay ao anatin'ny commune Ambatolampy sy Mahafotsy nahazo foto-drafitrasa avy amin'ny Samkrety ihany koa ny commune Ambohimanga Rova tamin'ny alalan'ity tetezana ity. Tetezana izay mampitohy tanàna maro anatin'ity commune ity ary famezivezen'ny olona Anarivo ny isan'andro. Tsy ho anay kosa zao mbo tsy dia mijaly amin'ilay fitondrana ny entana matonga dia mbo lasa fotsiny teo aloha teo mijaly amin'ilay izy. Rahako zao sady manatitra mpianatra ahako dia inenina vezivezeta zany na efatra vezivezy farafahakeliny satria matsaka rano zao rano amin'ny pompy na atsakana mandeha aty vahety aminay tsy mety sotoana ny rano. Raha tsy ahivina, anisan'ny tafiditra ao anatin'ny andraikitry ny Samkrety ankoatra ny fanamboarana lalambe na ny voarapida ny fanampiana ireo mponina manodidina ao anatin'ny commune voakasiky ny tetikasa. Izy ireo sy ny avy eo anivon'ny ministera ny asa vaventy no miara-mamatra ireo laharam-pahamehana ilain'ny mponina arakaraka ny fangatahana izy ireo. Ny amin'ny tapany avaratra no sinisika ny tohitany amin'ny serana Tsambo ny arana ny voimara ny fitsidiana
ny fijerena ny fomba fiasa ataon'ny ministry ny fitaterana sy ny talejerana ny SMMC. Nandritra izany no nanamafisana ny asa ataon'ny SMMC ao amin'ity Seranatsambo ity Seranatsambo ity moa izay anisany mitana anjara toerana lehibe amin'ny toe-karen'ny faritra sy ny firenena noho izy miandraikitra manokana ny fanondranana lavanilina. Tojo fanomezana Rodriguez Safmaly. Ny taona 2024 no nanomboka ny asa teto amin'ny Seranatsambo niarana eto Vohemara ny SMMC. Izany hoe tery taona izay izy ireo no niandraikitra ny fampiakarana sy ny fampidinana entana teto, indrindra fa ny lavanilina izay mampalaza ity faritra ity. Tao anatin'izay telo taona izay, fanatsarana maro no noentina mba hisy fiantraikany mivantana amin'ny toe-karen'ny faritra izany. Amin'izao fotoana izao, manamafy ny fisiany aty an-toerana izy ireo. Ny fanatsarana dia betsaka. Ary ireny fanatsarana ireny dia tsy indray mandeha ho atao fa amina fotoana misy ny fotoana fohy ezaka, misy ny fotoana tony ezaka ary misy ihany koa ny fotoana lavitra ezaka. Izay rehetra izay dia mitaky ihany koa ny famarina toerana ny SMMC zany eto. Ka io indrindra no anisan'ny vaindon-draharaha koa ny amin'ny firotsana ety anivon'ity porty amin'izao ny ahafahana manatsara an'izay fitombonana sy ny famarina toerana SMMC eto izay. Ao anatin'ny paikady entin'ny ministeran'ny fitaterana anatsarana ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy ny asa ataon'ny SMMC, ny ministera izay anatin'ny famolavolana ny code momba izany. Amin'ity session ordinaire ny Assemblée nationale ity dia andalo eny amin'ny Assemblée ny volavolan-dalàna momba ny fitaterana an-dranomasina sy ny volavolan-dalàna momba ny fitaterana an-dranomamy, izay ny ranomasina fotsiny ohatra dia efa tany amin'ny taona 2000 no farany, efa tsy mifanaraka amin'ny toetrandro intsony. Ranomamy dia efa tany amin'ny taona 750 tany hoany, izay hitantsika angambany izany fa efa 970 taona any hoany tsy nisy fanovana. Dia fotoanany izany izao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao ny heverina hoe ampanarahana ny fenitra sy ampanarahana ny vaninandro ankehitriny ny fanovana an'ireo, izay hisy fiantraika mivantana na amin'ny toe-karena na amin'ny fiainan'ny mpiasa miaina anatin'ireny sambo ireny, izany fanovana izay entina amin'ny alalan'io code maritime sy ny code de transport fluvial ireo zany. Aoriana aty amin'ny faritra Sava, itoy any amin'ny faritra Diana ny fijerena ny fomba fiasa ity fotony tahaka izao raha ho an'ny ministeran'ny fitaterana sy ny SMMC. Reny vaovao manodidina ny tontolon'ny fitaterana fa manam-baovao mahakasika ny raharaham-pirenena sy ny tontolo politika ihany koa isika. Nitondra ny heviny mahakasika ny raharaha politika Madagasikara voninahitsy Jean Eugène, mpanao politika mpitarika ny Lesas, niresaka mikasika ny fikianam-pirenena izay ary nitondra fanazavana ihany koa mikasika ny nahafatesany solombavambahoaka Jean-Jacques Rabenirina izay naresaka tamin'ny tambazotra ny serasera. Norosotra Andriamanana sy Tantely Andriambelo no mitatitra izay vaovao izay amintsika. Anisany dingana iray lehibe ahafahana manatanteraka ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny fisian'ny fikianan-doha-pirenena. Manoloana izany indrindra dia manana ny heviny manokana ny mpanao politika voninahitsy Jean Eugène. Ilaina ny concertation nationale, tena ilaina tokoa izy io zany ny hatanterahana eo satria amin'io no amaritana lalakombahantsika. Concertation nationale ane tsy hoe hanao référendum mikasika ny constitution fa amaritra ny inona ny tokony atao zany amin'ny référendum. Zany hoe natao fifidianana tsy manino izy. Mba hisy zany karazana constitution efatra na telo. Zay atao atsika ko référendum. Référendum moa dia hoe oionao fa ataovo safidy mihitsy le izy. Moa ve ny province autonome sa province état fédéral. Amin'izay fotoana zay manakaikaiky ny vahoaka zany le izy fa atao région fédérée na état unitaire. Nitondra ny fanazavana teto ihany koa ny mahakasika ny resaka mandeha ny amin'ny filatsana ho fidinana tsy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Ao manokana ny hoe fanakanana amin'ny président tsy hilatsaka dia tsy mety amiko zany. Hafa ny namono ny voay ve, hafa ny tahiravaka ny nifiny.
izy namonony voay tsy haina inona ny zavatra hitranga na angadrana na inona dia izy indray ve no tsy avelanao ilatsaka firofiry moa tsika teto-zay nanao an'io mahazo milatsaka zay nilatsaka ihany avelao izy ilatsaka raha tsy mety ny ataony tsy lanym-bahoaka izy mety ny ataony lanym-bahoaka izy. Ankoatr'izay dia miely eny amin'ny tambazotra tserasera ny nahatonga ny loza ka nahafaty ny solombavam-bahoaka Jean-Jacques Rabenirina ka nitondrany voninahitry Jean Eugène fanazavana ihany koa ny mahakasika izay. Ta ilaza zareo fa hoe sy teny zany ny responsable nahafaty ny ratomboko lazanjaka ampeason aminy tsy marina zany za zao doyen député doyen nanoana ny citedy tamin'izay hitako fandraisan'izy roa lahy io fandray am-po tokoa izy roa lahy io zany tsy mifamitaka ary iny anie iny zavatra niseho nahazo ny accident nahazo any ratomboko lazanjaka iny anie bien avant ny initieny hoe ny fivilian'ny assemblée na ny président-ny assemblée mbola tsisy nieritreritra mihitsy hoe izy teny lasa président-ny assemblée tsisy nieritreritra n'izany fa efa taloha be iny ka tsy hitako zavatra mampiady anao hoe raha tamin'ireny fividianana reny mety hoe tsy mifankahazo dia mifamaly dia mijenga fa raha iny ka tsisy zavatra tokony hidirany sy teny tamin'iny raha ny fifandraisandrao fahitako ny fifandraisandrao fanentanan'le zasy mba hivory les autres sensibilités manko le zasy mba hivory zany rapitso amroa eny amin'ny maestro tany fivorianay eo betongolo ka asaina ny zasy rehetra sy le olona ilatsaka le zasy koa dia mba anantona zany ny toerana io amroa mba hivory eo tsika anapa-kevitra fa ny amo ny zavatra ndresahako teo reny positionko za manokana zay na positionko za manokana no ndresahako teo fa ny fanapa-kevitra ny rehetra zany dia amin'io. Vonina ndray anjara amin'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny Lezas ka hanomboka rahampitso ny fiaonany mpikambana. Fananio ny fahavononany tahak'izay ihany koa andray anjara betsaka ary tondra dingana goavana amin'ny fanavaozana eto amin'ny firenena ary andray anjara mavitrika amin'ny fikaonan-doam-pirenena ihany koa ny vehivavy. Anisany teboka moa ny songadiny izay nandritra ny fianam-beny nasionaly ho an'ny vehivavy mpitarika sy ny tanora eto Madagasikara. Tanterana teto Antananarivo izy ity ary ny farana Omalika misy tanora maherin'ny zato sy tanora mpitarika manerina faritra 420 no nandray anjara tao anatin'izay fianam-be izay fianam-be izay novatsian'ny PNUD arabola moa izy ity raha nitatitra ny Orosorandriamanana sy Fenrandriamalala. Vehivavy ny 150 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara. Maro amin'izy ireny no manam-pahaizana mahafehy amin'ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena saingy tsy omena sehatra indrindra fa ny vehivavy any ambanivohitra. Maro no tsy afaka maneho hevitra ka nisy ny fiaonam-be nasionaly ny vehivavy mpitarika sy ny tanora amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanavaozana ny Madagasikara. Tapaka nandritry ny fiaonam-be ary ny fangatahan'ny vehivavy hatrany amin'ny 70 isanjaton'ny vehivavy handray anjara ao anatin'ny rafitra rehetra mandritry ny fikaonan-doha-pirenena. Tsy hijanona fotsiny ho mpanara-maso ny fiainam-pirenena ny vehivavy fa vonina hirotsaka ho tompona andraikitra. Anisan'izany ohatra ny fikarakarana ny fifidianana. Ny fampandraisana anjara ny vehivavy indrindra moa fa ny vehivavy mpitarika ary ny tanora vehivavy mpitarika dia antoky ny fahombiazan'ny zavatra rehetra izay atao. Ary manaiky miombon-kevitra aminareo amin'izany lalan-tsaina izany ny eo anivony voamiram-pirenena mahaleotena amin'ny sarany fifidianana. Satria rehefa avoaka ny antotanisy dia ny vehivavy no betsaka indrindra mandray anjara amin'ny latsabato eto amin'ny tany sy ny firenena. Arak'izany dia nanambara ny filohan'ny vaomera nasionaly mahaleotena amin'ny sahana ny fifidianana na ny CENI fa hametrahana vehivavy avokoa ny birao misy ny ratsamangaika ny CENI rehetra manerana ny nosy ary hisy fampiofanana omena ireo vehivavy izay vonina handray anjara hirotsaka amin'ny fifidianana.
Anisan'ny vehivavy mpitarika zandriny indrindra ny ben'ny tanàna ny Betuka Atsimo, ny joro vavolombelona amin'ny sakana tsy ahafahan'ny vehivavy mampandroso ny firenena. Fandraisana anjarany vehivavy aloha amin'ny fandraisana andraikitra dia tena hoe mbola vitsy ary manaprofan'izany roa ihany izay be tanàna anatin'ny faritra Atsimo andrefana. Any aminay moa koa ny vehivavy ny karakara tokantrano fotsiny dia rehefa lehibe dia hoe manambady fa tsy tokony any fianarana, alaina vady dia ohatran'izany dia lasa tsy manana fahalalana ny ankamaroan'ny vehivavy, lasa tsy afaka mandray andraikitra, tsy manasay satria tsy ampafahalalana amin'ny fahaiza manoratra sy ny rehetrarehetra dia vitsy, tena vitsy. Eo ihany koa ny mba nianatra fa kosa tsy say satria ny lehilahy ho ny raim-pianakaviana dia ny lehilahy daholo ny manao rehetrarehetra fa kosa eto ny tenako dia mijoro satria tara loatra ny kominay amin'ny resaka fampandrosoana. Anisan'ny fangatahan'ny vehivavy mpitarika nandritra izao fiaonam-be nasionaly izao ny fanatsarana ny tahan'ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny fiainam-pirenena hirakitra ao anaty lalam-pandrenana vaovao tahaka ny efa misy any amin'ny firenena mandroso. Ny teny rehetra, ny fijoroana rehetra, ny fandraisana anjara rehetra dia mitondra hafatra iray lehibe fa ny vehivavy malagasy dia tsy hijanona ho mpijery fotsiny fa ho mpandray anjara feno amin'ny fanovana ny firenena ho tena fanavaozana tokoa. Madagasikara iray izay tsy avela eny an-tsisiny intsony ny vehivavy sy ny tanora vehivavy. Madagasikara iray izay tsy teny fotsiny ny fandraisana anjara sy fampijirana fa tena zava-dehibe iainana satria ny fahombiazan'ny hetsika ity dia tsy refesiny amin'ny alalin'ny kabary fa amin'ny fiovana hitranga amin'ny fiainan'ny vehivavy eny fotony, eny an-tanàna, eny ambanivohitra ary eny amin'ny androm-panjakana. Anisan'ny mavitrika ao anatin'ny vehivavy mpitarika na femme leader ny ONG Gender Links tafiditra ao anatin'ny asa sahaniny izao hetsika izao. Ny ONG Gender Links rahateo izay efa mpandray anjara manerana ny Afrika amin'ny fanohanana ny vehivavy ho mpitarika sy ny tanora. Fa nisany namolavola tanora maro indrindra namolavola vehivavy ho mpitarika ny Université n'Antananarivo feno 5 taona amin'ity taona ity ny orenany ary misy hetsika maro lafo no entina manamarika izany manomboka amin'ny 15 ny volana Jona hitoetra amin'ny 21 ny volana Jona raha nambarany komity mpikarakaraka ny andindiny momba izay ho entin'ny Aina Rabetany amintsika eo amin'ny sary ny Shakira Kotomanga. Firaisan-kina ao anaty fahasamihafana foto-kevin-dehibe ho voiziny io amin'ireo hetsika maro lafy ara-kultoraly sy ara-panatanjahantena ny 15 hatramin'ny 20 Jona ho avy izao hanamariana ny 15 taona ny orenan'ny université teto Antananarivo hoy ny fiadidiana ny université n'Antananarivo. Tsy ny université d'Antananarivo akory no 15 taona fa ny nisin'ny université teto amin'izao toerana izao satria raha tsy ahivana kely ny tantara dia Université de Madagascar foana aloha no anarana nentiny tamin'ny 1961 fa tamin'ny 1988 zany vao tena nandray ny anarana hoe Université d'Antananarivo. Ny 15 Jona dia isy ny lanona mpanokafana ary isy ihany koa ireo trano eva izay ho arantin'ireo établissement valo mandrafitra ny Université Antananarivo. Ny tanjona ao anatin'izay dia anehoana amin'ny vahoaka amin'ny mpianatra amin'ny poniny eto Madagasikara hoe na vita fikarohana tokoa ny Université Antananarivo tao anatin'izay 15 taona ny orenany teto Antananarivo izay. Ny 17 Jona kosa dia isy ny karnaval lehibe izay andraisan'ny mpianatra ny mpandraraha ny mpampianatra rehetra anjara ary ao aorian'ny karnaval moa dia isy ny spectacle izay ekaran'ny antsehatra ao zany ireo artista niofana tetỳ amin'ny Université Antananarivo. Ny 17 Jona kosa dia isy ny fifananana ara-panatanjahantena anatiny ny lazako azy satria ny mpianatra ny mpandraraha ny mpampianatra no tena isehatra ao anatin'izay ary isy ihany koa ny concours Miss et Mister ny Université Antananarivo.
notsim-piaina manokana teto ny isian'ny jeu corporatif na lalao iarahan'ireo sehatra tsy miankina sy ny ministera ny 20 sy 1 jona ho avy izao hanamafisana ny fiarahamiasan'ny université sy ireo sehatra asa samihafa. Ireo disiplinina hoatrehana mandritra izany jeu corporatif zany dia misy ao anatin'io zany a foot à 7, basket balle open mixte, dia misy ny pétanque, doublette, pétanque, triplette ary misy concours na belote. Établissement Val sy école doctorale telo amby folo ary institut rattaché folo no mandrafitra ny université n'Antananarivo. Manambavao mikasika ny famahana olana amin'ny resaka fitsaboana ihany koa isika manomboka izao dia afaka hisitraka fitsaboana sahaza azy amin'izay ny mponina ho fiakarana ao anatin'ny commune Nosiala district Nambotra Atsimo noho ny fananganana CSB do eny an-toerana. Ity fodrafitra ity izay vokatra ny fiara-miasa ny tompona andraikitra eny an-toerana sy ny MDF na ny Madagascar Development Fund sy ny mponina izay pahazo tombotsoa zany toeram-pitsaboana izay famanana fitaovana sy fanafody rahateo moa izy araka ny tatra hoentiny mampisorry tonsia. Nandritra ny taona maro dia voatery nandeha tongotra lavitra indraindray atongotra maharitra ora maro ny mponina eto fiakarana aty amin'ny commune Nosiala Nambotra Atsimo vao tonga any amin'ny hopitaly akaiky indrindra. Ankehitriny dia mivaha izay olana izay noho ny fananganana CSB2 eto an-toerana ahafahan'ny mponina manodidina misitraka fitsaboana indrindra ny reny sy ny zaza. Ny fiara-miasa teo amin'ireo tompona andraikitra eto an-toerana sy ireo mpamatsy vola avy any ivelany miaraka amin'ny Madagascar Development Fund ary ny fandraisana anjara ny mponina mahazo tombotsoa no nahafahana nanangana azy. Tsy trano fotsiny no naorina fa efa manana fitaovana ampy entina hitsaboana sy fanafody isan-karazany ny CSB2 fiakarana izay manana efitrano miisa 12. Ny tanàna manodidina rehetra dia azo tombotsoa. Raha ny eto amin'ny fokontany eto zany lavidavitra izay fa ankehitriny dia tena faly izay satria tena nanantona vahoaka ny tobim-pahasalamana dia hisitraka n'izany daholo ny olona rehetra. Na ny mpiteraka io na ny marary io na ny vaksiny io dia mahafaly anay tokoa ny fisian'izany ity fahatongavan'ity CSB2 ity. Liderany ezaka toy izao ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay nanendry tompona andraikitra miisa 2 hitantana ny tobim-pahasalamana. Tsy hoary vitan'ny ministera daholo ny ametraka fotodrafitrasa zany isaky ny fokontany na isaky ny toerana rehetrarehetra ka isorana indrindrandrindra zao fiaraha-miasa fiarahana miombonantoka avy amin'ny publika sy privé zao nafahana nanatanteraka an'izao trano vaovao. Ny zavatra tiako tenena raha mitena izay vaovao izay trano vaovao tia zany manamarika fa ao anatin'ny fanjakana fitantanana fanavozana tokoa tsika izao. Ho fitsinjovana ny fahadiovana sy ny fidiovana dia nampidirana rano mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny CSB2 fiakarana ary napetraka eto akaiky ny toerana manokana natao hanariana sy handorana ireo kojakoja pitsaboana avy nampiasaina izay tsy tokony hiparitaka. Itra amin'ny pejany kolotsaina sy ny fanatanjahantena isika tapitra eo ny dingan'ny ampavanda. Amin'izay fanatanjahantena izay ihany fa nisan'ny lalao ny raha ny mpanao gazety eny Totosaina Androany ilay hetsika iray eny Kianja hetsika ara-panatanjahantena nentin'ny mpanao gazety rehetra izy tia tamin'ity taona ity dia nitombo ny taranjany faninanana entitra ihany koa ny fanaraha-maso ny mpandray anjara mba tsy ho ilay antsoina hoe mercenaire no niakatra teny Kianja. Anisan'ny songadina tao anatin'ny fandresena moa ny ekipa teto anivon'ny ORTM ofitiny Nalsorandriamatsiny rontsika eo misariny tantely Andriambelo. Nanjakan'ny ekipany ORTM ny lalao tsipika netibe tamin'ny intermédia andiany fahadimy noromban'ny ekipany sokajy mixte sy ny doublette homme nahazo medaly volafotsy kosa ny ekipa faharoa tamin'ny doublette homme ihany. Medaly volafotsy kosa nazon'ny ORTM tamin'ny taranja basketball raha ny fanandrina tamin'ny orange avokoa. Tompon-dakan'ny intermédia 4 kosa ny Iltser tamin'ny taranja foot à 7. Ny fahombiazana ho an'ny ORTM tao anatin'ity fifandanana ity medaly volamena 3, volafotsy 2 ary alimy 2. Ny tonga ho champion mora
fa ny mitazona azy ny sarotra ho an'ny fanatanjahantena izany hoe tsy janony eo ny ezaka ho ataony no RTM vita iny zao dia efa avy hatrany dia hijery sady ahoana ny fomba ahafahan'ny ekipa ny RTM hitazona an'izay zava-bita tsara izay ho ansehatry ny fanatanjahantena ny fangatahana sy faniriana dia tsy ireo mpilalao ihany ny akatrakianja amin'ny manaraka fa isika rehetra eo anivon'ny RTM anotrona ifanometanana anosika ihany koa izay herijika sy heripoan'ireo mpilalaontsika ao anatin'ny RTM zay mitombo ny taranja ny fanana tamin'ity andiany ity mitombo ihany koa ny isan'ny mpandray anjara basket zao somary nena tamin'ity fa tany ampetanko lasa betsaka ny foot zao somary nitombo tamin'ity zany hoe manodidina ny 700 eo ihany zany reo orinasantserasera tafiditra tao anatin'izay nahitana mpandray anjara avy any amin'ny faritsika tamin'ity taona ity anisan'ny tena nampiavaka nyty andian'ity ihany koa ny fanarahamaso ireo tena olona miasa ao anatin'ny asa fanaovan-gazety sy ny tontolony fanehoana fa iray ihany ny mpanao gazety ao anatin'ny asany ny iray eny an-kianja fampitambarana ny tanjony isy natao hoe komity iray eny an-kianja zay ny mpanao gazety samy mpanao gazety ihany no mifandamina sy mifandrimbona ao anatin'izany misy tera dia mijanona ho tantsoroka na ataontsika hoe pia fotsiny dia ny irariana ny itoizana sy ny velarany raha fantatsika tany am-piandohana dia ny taranja basket sy ny football ny etomboany androany efa misy discipline marobe tsipikanety be ny karaoke sy ny maro samihafa ary irariana mbola itoizany ary anisan'ny tserikevitra zay hita teo eny amin'ny hoe toko mba misy ihany koa misy émisteur iray eny an-kianja dia anisan'ny mba mahafinaritra fa nitanjonsika dia hoe mampiray ny mpanao gazety ny tanjona moa dia mba iray ihany ty tsy ho zarazaran'ny politika tsy ho zarazaran'ny ligne éditoriale fa mpanao gazety aloha zay vao mpiasa amina onjapeo isika rehetrarehetra efa niditra tao anatin'izay irahira izay any isika dia hofaranantsika amina zavakanto mahafinaritra ny vaovao amin'ity alina ity anisan'ny mpanakanto tranainy tsy le filaza tao anatin'ny 90 taona izany fanjandriamananteny izany maherin'ny 20 ireo hira izay noforony tao anatin'izay 90 taona izay ary anisan'ireo namorona ny hirandreo mpanakanto malaza izy toan'ry Njakatiana, ry Nani, ry Bodo mbola mitohy nefa ny fiara-miasany amin'ireo mpanakanto aty aoriana izany hoe tsy mifidy génération zany ifanjandriamanantena toy ilay hetsika antsoina hoe mozika tsotro izao izay iangalindreo mpanakanto ny isa 10 irainy atsy amin'ny la balansoara amin'ny 12 ny volana jona moa izy ity fotoana izay atsiarovana ihany koa ny any lali izay nodimandry foaingana araka ny fampahafantarana tamin'ny mpanao gazety hoentiny amin'ny Ray Andrianjafy sy Ernirina Rasolarzana Mikialo Izawariza La Grande Dame du Jazz Malagasy anisan'ny anarana intsona ny fanandriamananteny io iray amin'ireo olomanga ny mozika malagasy nanomboka ny taona 13 no nahafantarana azy niaraka tamin'ny tarika iray lovy ny taona 14 izy no nahazo ny loka meilleur chanteur blues tamin'ny fifanana no karakarainy centre culturel Albert Camus dia le tonga teo dia nanjary nihira tany ambony nihira tseritra foana matetika hatramin'ny taona 1990 fa teo nandeha nakany a Frantsa nanohy fianarako dia verina ambany nandritra ny 30 taona saika tsy niakatsehatra tsony fa ny mamorona fotsiny sisa dia renirena reo irainy oletsero reny le irany fonina nandritra zay fotoana zay fa taona 2000 kosa toy za andeha hiverina mozika fa sao dia ela loatra ihany zay mpihira mpamorona ary mpitendry piano ifanandriamananteny 20 amin'izao fotoana izao raha hoe raha efa niforoniny ary anisan'ireo nanoratra ny hirandreo mpanakanto malagasy izy toandry Bodo, Njakatiana, Tovitsay, Lali sy ny sisa izy no nanangana ny tetikasa mozika tsotra izao izay iverenana iainana eto amin'ny la balansoire ny 12 ny volana jona izao amin'ny 7:00 miaraka amin'ireo mpanakanto misy 5:10 ihira sy iangaly ny hira ny fanjandriamanantena anao fankasitrahana manokana ny Lali izay anisan'ny voalohany indrindra mihitsy tao anatin'ny mozika tsotra izao dia faharoa dia
ny zavatra anankiray mampiavahana le izy ko a dia ny fandraisan'ny silo anjara zay ihiry na ilalao fanjarimina tena zay moa ny filazanay azy amin'ny fomban'izany tafiditra ao anatin'ny hetsika lifestage io izay anasongadinana ny talenta malagasy fanjandriamana tena izay anamarika ny fapahapolo taonany ary ny fahem-polo taonany teo amin'ny setry ny zavakanto dia izay feo manga mahafinaritra izay ihany koa no entiko manao veloma amintsika amin'ity sabotsy ity amaranantsika tanteraka ny fampahalalam-baovao dia tankasitrana fensika tsirairay avy tany atokantrano-tany manaraka ny vavatra amin'ny farany rampitso mbola iaraka aminao ny tenako eto mandrafiana atoko lasy topavy